Raha matoa iray no naika maty ny fitsaram-bahoaka tany amin'ny distrikany Antsirabe tany rehefa fantatra fa namonina afaty any zanany kely izay mbola 9 taona ity ramatoa ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay ramatoa kely izay tena nanao habibiana ka nahafaty any zanany no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia tsy mitsahatra mivoatra mandrakariva izany teknôlôjia izany amin'izao ankehitriny izao. Hisy fanatsarana ny iPod na écouteur sans fil any Apple ahafahana mampita ny fandikanteny ataon'ny iPhone amin'olona roa samihafa fiteny. Raha misy Allemagne miresaka amin'ny Amerikana izany ohatra dia ny iPhone no mandika ny teny ary ny AirPod no mampita ny dikatenin'ireo olona roa mifampiresaka ireo. Raha ny marina kokoa dia ampifandraisana amin'ny iOS 19 amin'ny fanaovana fanavaozana na mizazoro ny système d'exploitation any iPhone izy io izay hivoaka amin'ny volana septambra 2024 izao. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ao an-drenivohitra ao indray efa tamin'ny andron'i Jesosy no efa nisy ny mpangalatra sy ny mpamon'olona fa tsy vao izao hoy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy Nevo Raoldin. Lasa ampidirana amin'ny resaka politika nefa izany amin'izao na dia efa betsaka aza ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana hanafoana ny tsy fandriampahalemana io raha ny nambarany hatrany fa nahinina apoitra be izany tsy fandriampahalemana izany tatoato ny hoe tsy mahavita azy ny fitondrana ho hatrany Nevo Raoldin. Hanatanteraka opération ditch handrava ny mpanao ratsy ao amin'ny boriboritany fahadimy ity solombavam-bahoaka ity iarahana amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny sefokotany ao amin'ny boriboritany fahadimy araky ny nambarany hatrany. Midika izany fa tena tsy handefitra amin'ireo mpanao ratsy mihitsy ity solombavam-bahoaka ity ary tsy maintsy hamongotra hatramin'ny fakany ho an'ireo izay minia manakorontana sy miteraka tsy fandriampahalemana eny amin'ny boriboritany izay iasany izay ity solombavam-bahoaka ny Tananarivo izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy ity. Any Toliara indray vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza mahatratra 407 isan'ireo tokantrano traboina amin'ireo toerana andraisana ny traboina misa 3 ao an-drenivohitry ny Toliara ao. Ziminazy EPP Ambohitsabo ary ny CG Antaninarenina ankoatra ny eny amin'ny efitrano malalaky ny FLM Toliara. Isa tamin'ny folorany alin'ny zoma 14 martsa iny io voalaza io. Heverina fa mbola hiova araky ny fiovan'ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina any toerana any noho ilay rivo-doza izany tarehy marika izany. Mbola ao anatin'izay rivo-doza Jude zay hatrany sambo any mpandraharaha sinoa iray tao Morombe no nifatratra teny amin'ny tranon'olona vokatry ny hamafy ny tafio-drivotra. Anakao indray anisan'ny voamafy noho ny fandalovan'ny rivo-doza Jude ihany koa. Ahitana fahasimbana ny EPP Behinta, Befasy, Maromena, Ankilimiova, Ankao toy izany koa ny CG Ankao sy ny toerana fasina entana ho an'ny PAM. Ankoatr'izay maro koa ireo lakana very sy vaky nandritra izay fandalovan'ny rivo-doza tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay. Taorian'izay fandalovan'ny rivo-doza izay dia tonga teny amin'ny gymnase couvert ny filoha lefitra ny teny miram-pirenena solombavam-bahoaka Tianka Roberto nankahery ireo traboina sy nanolotra fanampiana toy ny vary, menaka ary ny kojakoja maro samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana. Misa 570 ireo traboina ao Toliara izay napetraka amin'ny toerana 5 natokana handraisana ireo traboina ireo. Midika izany fa niakatra be nisan'ireo traboina izay voalaza teo aloha ireo
raha hoarina tamin'iny androny omaly iny izay fotoana nandalovany andriamatoa Tinika Roberto tany an-toerana izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay raharaha ramatoa kely namono ka nahafaty any zanany. Raha tsy teo ny polisy-pirenena CSP Ambohimena sy ny UIR dia mety ho maty ny fitsaram-bahoaka teo ny ho eo ny vehivavy iray tany Ambalasoa Fokotany Antanety Antsirabe iny tamin'ny androny afaka omaly hariva iny. Maty novonoiny manko ny zanany vavikely izay 9 taona. Izao ilay zava-misy tany an-toerana tany. Manan-janaka roa izy. Ilay 9 taona sy zazakely mbola vao 5 volana. Vao 5 volana tao an-kibo io zaza io, ilay zandriny zany, no nindaosy ny fahafatesana ny vadiny. Tamin'io andro nsehony loza io nentiny niala tao an-tokantrano ireo zanany roa ireo. Noho ny hariva nefa dia izy sy ilay zazakely vao 5 volana sisa hitany mpiara-monina. Ilay zaza 9 taona tsy niverina niaraka tamin'izy ireo. Ny harivan'iny ihany dia hitany fokon'olona maty tany anaty lakan-drano ao amin'ny fokotany hafa ankaiky ny Antanety ilay zaza. Nampiakarin'ny fokon'olona ny nofo mangatsikany ary naterina tao amin'ny reniny. Vantany vao tonga tao dia nandainga sy namorona karazany tantara ilay ramatoa rehefa nanontaniany fokon'olona sady nitomany aok'izany. Tsy mino ny resany ireo nanatry maso ka nikasa hanao fitsaram-bahoaka azy no indreto tonga ny polisy-pirenena niaro ny ainy sy nitondra azy tany amin'ny birao. Tamin'ny famitorana niaiky izy fa novonoiny tokoa ny menaky ny ainy ary natosiny tao anaty rano dia navelany tao ary lasa izy nody noho ny aveo. Tena mampalahelo ny toetsaina tahaka nytony. Mba olona manana fony reny ihany ve? Ninona ny fahasahiranana sy ny tsy fananana dia tsy tokony atao ny hamono zanaka tahaka an'izany. Tsy adalana akory ireo mpitsabo sy ireo mpiasan'ny fahasalamana manentana hatrany amin'ny fanaovana fanabeazanaizana etseroa mba hialana amin'izay hoe vohoka tsy nirina sy ny fahasahiranana amin'ny familoman-janaka izay. Rehefa tsapanao fa mbola tsy ao anatinao sy tsy ho vitanao izay hamelon-janaka izay dia ny fanafodiny tsotra kely. Tsy miteraka fotsiny ary manao fanabeazanaizana fa tsy hoe ateraka anao ilay zaza rehefa aveo dia tsy voavelona anao dia iny anao fa andeha hamono zanaka izay nateraka ao. Tena toetsaina mirefarefa am'tany izany ary tena fahabibina ny manao toetra tahaka an'ity nataony ramatoa kely tany amin'ny ditsika ny Antsirabe ity. Efa tsy hay intsony izay iainana amin'izao ankehitriny izao satria tena efa nivadika biby ny olombelona. Na ny lehilahy izany na ny vehivavy dia efa samy manaonao foana amin'izao ankehitriny izao. Hanika hatramin'ny zanaka nateraka aza dia sahan'ireo tsy mataftody ny mamono azy. Izay ny masaka azonarosy tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.